Ato anatin'ny efitrano famokarana nometotetry ny andro trano no misy anay amin'izao alakamisy maraina fa 7 volana mars taona 2024 izao. Manolotra ny arahaba ho antsika any atokantrano any. Ety ampiandohana dia miara-miombona alahelo ho aminareo izay niarambona na trabona nandritry ny fandalovan'ny rivodoza ENAO iny izay avy ety amin'ny ekipan'ny météo. Indrindra ho antsika any amin'ny tapana avaratry ny nosy iny izay namoy havana akaika na namana akaiky. Toy izao ary ny vaovao mahakasika ity rivodoza ENAO ity. Tamin'ny 7 vora maraina teo dia tany amin'ny commune Ambatomainty district'ny Kalamavony no misy ny fohibeny niena ny heriny ary ao anatin'ilay serra dépression tropicale izy 570 km isan'ora ka hatramin'ny manodidina 570 km isan'ora eo ny rivotra entina ary mahatratra ny 50 ka hatramin'ny 80 km isan'ora kosa ny tafiotra miaraka aminy, izany hoe any akaikin'io ivon'io. Raha araka ny vinavina aloha dia izotra makany atsimo hatrany izy amin'ny hafainganam-pandeha 12 km isan'ora. Raha vinavina ihany koa dia any amin'ny 4 ora tolakandro any izy no andalo any amin'iny fatra manodidina ny Betroka iny. Toy izao ary ny filazana loza manakely aloha manomboka eto, filazana miloko manga na filazana fa mila mailo hatrany ho an'ireto fatra ireto dia fatra Diana, Sofia, Sava, Analanjoro, Boeny, Betsiboka, Alotra Mangoro, faritra Tsinanana ary ny faritany Tananarivo teo aloha toy ny faritra Bongolava, Analamanga, Itasy, Vakinakaratra. Toritorak'izay ihany koa ny any amin'iny faritra Amorony Mane iny. Filazana loza mitatao na filazana miloko mena kosa ho an'ny faritry Otomatsiatra, Iorombe, Vatovavafito Vinany, Atsimo Atsinanana, Anosy, Androy ary ny fatra Atsimo Andrefana, akoatry ny Morombe sy ny fatry Toliara voalohany sy faharoa. Iangaviana trany aloha isika mpanjonan-dranomasina manerana ny morontsirak'i Madagasikara aloha mba tsy handrika fa mbola isamonta be ny ranomasina ary ahery indraindray. Be koa isika miantso an'ity tarobina manontany ao anatin'ny page Facebook hoe manahoana ilay rivodoza manaraka ny ENAO, fa ENAO aloha ny atrehantsika fa mena vaovao mikasika ny rivodoza io ihany tsika dia any amin'ny 2,000 kilometatra miala ny Madagasikara no misy ny fohibeny amin'izao fotoana izao. Raha araka ny vinavina aloha dia tsy akasika antsika eto Madagasikara izy. Androany izy io vinavinaina omena anarana satria mahatratra ilay sehatra TTM na tempête tropicale modérée. Dia izay ny vaovao afaka nampitaina tamin'ity anio ity nisoranay ianao nanaraka ny hatramin'ny farany. Aza miala fa afaka fotoana foy dia iverina eto indray ny namanay apita vaovao tsy tapaka ho antsika any atokantrano any. Mankasitraka anao naharitra hatramin'ny farany. Veloma tompoko.